Makasitraka antsika izay mpanaraka ty fandarina zany malaza ity. Androany dia ifantoka amin'ny fahafatesan'ny président Jafy Albert antsika 10 taona lasa izay. Tsaroana manko ny daty ny androany 13 oktobra fa tamin'ny 13 ny volana oktobra 17 2017 no nodimandry ny président Jafy Albert filoham-pirenena teo aloha. Raha raisina zany dia 10 taona katroko androany no nahafatesana. Fa ny voalohany volana May 17 no teraka tany Ambilobe ny filoha Jafy Albert. 70 taona katroko izy no nindaosin'ny fahafatesana tany Saint-Pierre tany La Réunion. Ho an'ny tantara politika dia nametraka ny fisiny zany président Jafy Albert zany, indrindra tamin'ny nampikambana azy tao anatin'ny gouvernement Ntamanatsoa ary taty aoriana nitaritany tolona teny amikanja ny 13 May tamin'ny 17 ary ny nahalany azy ho filoham-pirenena tamin'ny 17 nisiny ny fanesorana azy ny taona 17 teo anivon'ny antenimieram-pirenena ary ny verenany teo amin'ny tontolon'ny politika ka nandamina ny raharaha ara-pifidianana crise post-électorale teto Madagasikara ny taona 2020 ka nitondrany ny CRN na komity fampihavana-pirenena teto Madagasikara. Io ny toetezan'ny président Jafy Albert faritany nilazany ny foto-kevitra fampihavana-pirenena izay handaminana fototra ny olana izay misy teto Madagasikara. Ary mbola nijoroany nandritra n'ireny fotoana ny teteza mity ireny ny etaetany sy ny faniriana mba hanavotana ity Madagasikara ity hialana amin'ny crise miverimberina dia ny crise post-électorale hoy ny tenin'ny président Jafy Albert. Ho tsahivitsika zany satria ray aman-dreny lehibe teto amin'ny firenena ary nanana ny maha izy azy teo amin'ny fandaminana ny raharaha any Madagasikara. Ity rakim-peo ity dia noraisina nandritra ny fotoana ny teteza mita ary nitondrany président Jafy Albert niala enina tamin'ny tsy fitazomana ny teny fanaovana tamin'ny Andriamatoa Mery Belzika, premier ministre izay izy nanolotra azy tamin'ny fotoana ny teteza mita ary teo amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay heveriny fa afaka mampanatanteraka ihany koa ho an'izay etaeta lehibe izay hitondrana fandaminana amin'ny fananganana fanjakana vaovao eto Madagasikara mba hialana ho isika araka ny tenin'ny président Jafy Albert ny crise miverimberina nateraky ny fifidianana crise post-électorale. Enontsika ny fanazava-kevitra ao anatin'ny minitra 8 nataon'ny président Jafy Albert ary samy mitsakotsako nambarany tamin'izany isika ahafahantsika mandalina mandinika ny zava-misy ankehitriny ary efa fahitany ny fomba tokony hanavotana nyity Madagasikara ity. Manana ny lanjany, manana ny asiny, ny teny fankena, ny teny fanomezana. Mitovy lanja amin'ny serment na ny fianianana ny teny fifanekena. Izany mahatonga ny tenin-drazana hoe izay mivadika kely ila. Izany hoe izay mivadika amin'ny teny nomeny dia kombo ary voany tsiny. Talohany nanendreko ny monsieur Omer au premier ministre de consensus tamin'ny SADC dia nanao fanekena antsoratra soniaviny Andriamatoa Omer ary nanao fanekena ambava teo anatrehany premier ministre Fanon Fulgence izay namany Andriamatoa Omer sady namako koa. Ny zavatra voatsipika anatin'io fanekena io dia izao fanovana ametraka rafi-pitondrana vaovao hiala amin'ny rafi-pitondrana tokana présidentielle izay namono ny malagasy maro noho ny fisian'ny crise post-électorale miverimberina. Tsy maintsy misy projet de constitution aroe, projet de constitution fédérale hanagnany ny vahoaka fahefana feno entina hampandroso ny fahatry misy azy sy amokatra ary ala amin'ny fahantrana. Projet de constitution unitaire na décentralisé na centralisé na monarchique hoy ny sasany ka isafidy ny vahoaka zay lany vahoaka eo zany no constitution hitondrana ny 4e république. Izay ny etaetan'ny vahoaka ny voaka tamin'ny fiaonam-be-pirenena natao manerana ny faritra ny district sy teto Antananarivo Tenivato
ary tamin'ny faramparany teo zay niarahana tamin'ny FFKM teny Ivato. Nivadiky tamin'ny fankena nataony Andriamateo Omer Berzika ary nilagny any amin'ny communauté internationale izay maniry atsika hagnano io fifidianana présidentielle, izany hoe hiverigny amin'ny zava-nisy taloha, izany hoe ampiady atsika samy malagasy ho avy indray zany famonoana eto noho ny crise post-électorale. Nolavin'ny Omer ny projet de constitution fédérale izay nentigna tao amin'ny conseil de gouvernement, dia Andriamateo Manoro sy Andriamateo Tabera no présentateur. Dia nidinina indray manday kely tao fotsiny izy io kanefa tsy nety hitondra io tamin'ny conseil de ministre tagny Andriamateo Omer. Nanomboka teo zany ny disadisa tamin'ny Omer sy professeur Zafy Albert. Nasaiko ny safidy Andriamateo Omer satria efa nivadiky tamin'ny fankena. Na izy ametra-pialana amboninahitra, na izy hoesorina tsy ho premier ministre ny transition ntsony, ka dia anjarany zany mieritreritra amin'izay. Tsara kokoa izy roa lahy Iandry Rajoelina sy Omer Berzika ho zao miara miala. Nanomboka teo zany ny fanilika andraikitra izy roa lahy reo nikoropaka ny tany amin'ny Ambohitsirotra, nikoropaka ny tany Mahazoarivo. Nilaza Iandry fa vognono izy andiniky ny projet io eny amin'ny conseil des ministres fa ny anjaran'ny gouvernement no manolotra an'izany agny aminy. Milaza indray Andriamateo Omer tsy matoky ny Andry izy satria fa matetika mamitaka azy, ka nitadiaviny aleo manao conseil spécial ny ministre Andriamateo Andry, eo izy roa lahy samy mandinika ary samy manapaka avy an-trany fa tsy manaiky izy hoe raha ny gouvernement hitondra projet any aminy kanefa ilavin'ny Andry rehefa avy eo. Tamin'ny nionko manokana tamin'ny Andriamateo Andry Rajoelina d'un côté sy tamin'ny Omer Berzika de l'autre côté no nanaovandry zareo io resaka io le fankena ho efa ny anankiray miandry ny projet de constitution any amin'ny Ambohitsirotra ary ny anankiray milaza aleo manao conseil spécial fa eo sady manapaka avy hatrany satria fa tsy matoky ny anankiray izy ny Andriamateo Omer. Samy nanoratako taratasy izy roa lahy ary mitovitovy ny zavatra voasoratra tao anatin'ilay taratasy. Tamin'ny Andry Rajoelina izao ny taratasy nataoko tamin'ny Andry Rajoelina: ianao Andriamateo Andry Rajoely manaiky hanao sonia le projet de constitution ary roso amin'ny fifidianana constitutionnelle raha ohatra ka entin'ny gouvernement ary aminao le texte. Omer Berzika nilaza tamiko fa mangataka indray izy conseil des ministres spécial eny aminao eo nareo relahy samy manapaka avy hatrany dia manao sonia raha ohatra ka misy zavatra soniavana iroso amin'ny référendum constitutionnel. Zay zany tenerany taratasy nataoko tamin'ny Andry. Taty amin'ny Omer: ianao Andriamateo Omer dia manaiky hanao le constitution fédérale na constitution unitaire fa tsy maintsy miaraka eo amin'ny conseil des ministres spécial izay ataon'ny Andry satria fa anao tsy matoky ay Andry, eo nareo zany rehefa d'accord samy manao sonia dia alefa avy hatrany. Ka noho izany conclusion nataoko dia hoe samy manaiky nareo roe lahy zany amin'io projet de constitution io zany. I Andry manaiky raha ny gouvernement mitondrany, i Omer manaiky raha ohatra ny karazana conseil des ministres spécial atao miaraka. Ka noho izany mifanataona nareo rahy ataovinareo zany fanatanterahana an'izany teninareo zany satria fa tenin-dehilahy lehibe ataoko fa tsy hamitaka. Tanareo tsara le ambony ary voalaza hoe fa izay mivadika amin'ny teny nataony dia kelila. Izany ny soratra taratasy nataoko tamin'izy roa lahy. Amaly ny taratasy Andriamateo Omer. Tsy nisy filazana eny na tsia mikasika ny rosoana amin'ny constitution vote constitutionnel fa hoe ny valiny dia hoe mémorandum soit constitutionnel avant ou après élection présidentielle. Ka noho zany tsy nisy valiny mazava taona hoe manaiky na tsy manaiky. Fa i Andry Rajoely kosa dia tsy namaly hatramizao. Nanoratra tamin'ny Andry Rajoely aho dia ny taratasy nisoratako taminy dia hangataka azy hanaisitra Andriamateo Omer Berzika
tsy ho premier ministre ny transition satria fa samby nivadika amin'ny teninareo ianareo relahy samby mavandy reo relahy reo ny Andra Joely sy Omer Berzika samby nagnadiso fagnantenana ny vahoaka samby mamita bahoaka ngamba mety misy dossier maloto any atahorana ka ho izy roa lahy hoe aleo alam-bahoaka toy izay alan'ny andriana international zany no fihevitra izy roa lahy amin'izao fotoana izao ka mampalahelo zany voafitaka ny vahoaka raha bangona amin'ny teny tsotra zany ny atao hoe trahison ny etaeta ny vahoaka nagnantegna ny maro fahotontosa tamin'ity tetezamita ty ny fondation zay nantegnany maro dobo tanteraka izany fanantenana zany satria fa namadika Andra Joely sy Andriamatoa Omer milaza izy roa lahy fa avy amin'ny communauté internationale zany fa tsy avy aminy sangako velona ray zany i Pontsy Pilato fa ndray mandeha ty de Pontsy Pilato anankiroa eo zany no anisan'ny zavatra mampalahelo amin'izao fotoana izao satria fa milaza tsy tompony andraikitra zany izy roa lahy zay mivadika aloha kelila araky ny nambarany président Jafy Albert matetitetika atao anatin'iny fanambarana zay nenotsika iny akoatran'izay ihany koa de hoe misy fomba ahafahana manangana fanjakana vaovao mba hisina fandaminana eto Madagasikara ka anisany nanana ny fanantenana tamin'izany na nga Omer Berzika na Andriamatoa Andra Joely samy nanana ny fahefana satria ray filohan'ny tetezamita ray prime ministre tao anatin'ny tetezamita kanefa samy tsy nahatanteraka ny tenomena ka notondroany président Jafy Albert anisan'izany ho mpamadika sy mpamitaka izany mandinika zava-misy itsika ary hiainantsika ny ankehitriny de anjarandrehetra no mitsakitsako mbolo izay tokoa ve lay toetra ananany raha tany amin'ny fotoanany tetezamita ny filoha Jafy Albert no efa nanambara aniny fanambarana iny tao anatin'ny rakom-pezana alefantsika teo zay mivadika aloha tokoa kelila tahaka ny hoe velorano-bazimby io fa ny azo atao de ny mitady fandaminana vaovao ho an'ity Madagasikara ity ka nanomezany filoha Jafy Albert sosokevitra ho an'ny fifidianana lalam-pandroenana dia lalam-pandroenana federaly ary lalam-pandroenana fanjakana tokana na état unitaire izany anjara mivoaka misafidy amin'izay ary izany rehetra izany de hialana amin'ny krizy nateraky ny fifidianana eto aloha zany de mandiso ny teniny ngasega zay milaza fa coup d'état na fanonganam-panjakana ny nisy tamin'ny 2020 satria ny tenin'ny président Jafy Albert milaza fa crise post-électorale misy eto anisan'izany 2002 dia mandiso isika izany teniny ngasega fa coup d'état nisy samy mitsakotsako isika fa rakom-peo iny fa ny fanontaniana mipetraka fantatra zany fa mpamadika mpamitaka ny filoha ankehitriny fa samy mitsakotsako isika ny hoe ahoana ny fomba hanatanterahana ny etaeta ny ray aman-dreny takan'izay nentin'ny président Jafy Albert ireny sofa mbola misy ireo ty-tanindrazana mijorona teo aoriana ary mbola eo zany rakom-peo zany mbola eo ihany koa ireo mpanao politika marobe zay niara-ty tamin'ny président Jafy Albert ary mbola eo reo taranaka taty aoriana afaka handray an'izany ho fanilo moepita ary hanatanteraka zany ho an'izay mahasoa an'ity Madagasikara ity mandriam-piadanana président Jafy Albert ary tsy ho adino ny soa sy ny tsara nataony an'ity Madagasikara ity sitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy